Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Mila anao izarany teniny ny tompo. Aza miandry ny hafa fa ianao izay mahalala ny sitrapon'Andriamanitra no mila miteny sy mizara. Araka ny amin'ny asan'ny apôstôly toko 12:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa hatramin'ny razana fahiny dia manana izay mitory azy ao amin'ny isan-tanàny Mosesy, fa vakiana amin'ny sinagoga rehetra isa-sabata ny teniny. Tsy mifidy fotoana ary mila mandrisy lahatra. Araka ny amin'ny Timoty 2:4-5 amin'ny anaran'i Jesosy hoe mitory ny teny, mazotoana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandresy lahatra, mampirosia, mananara-mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Mahireza bavaka isika ray eo. Mahatsiaro tokoa izahay fa mila mandray andraikitra bebe kokoa hatrany ho fampahafantarana ny hafa ny filazantsara-nao. Ndreto izay manavao ny fanoloran-tena amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-piaina tompoko, fiadanane.